construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tino à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny ampiatso-mpianao gazety io atoandreo ministeran'ny serasera niezaka nanazava ireo fiantsona solombavamboaka nataon'ny gouvernement omaly tetsy amin'ny DLC Anosy fiantsona izay tsy manara-dalàna raha ny fanamarian'ny maro. Afaka roa andro ny farana ny fivoriana ara-potoana ny antenimera rotonta tsy mbola hita nandalo nodiniany izy ireo atreton'ny lalàna ifen'ny fividianana amin'ny taona 2024 iroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera pirenena andiniana ny lalàna amin'ny fen'ny fividianana izay andrasana avy any amin'ny gouvernemanta. Sazy miantona mandritry ny 5 taona ary lamandy 5 tapitrisa ariary io ny valin'ny fitsaran'ireo olona misa 7 na hiditra am-ponja tany ampefy tsy mahafapony ny valin'ny fitsarana ary mikasa ampiakatra ny raray izy ireo. Noraisina androany tety amin'ny Cool TV FM ny sorabolany lokany mpandresin'ny fifaninana cover band original izay mitentina 2 tapitrisa ariary afapo na mikarakara na ireo mpandray anjara. Maresaka iraisam-pirenena dia resin'ny candidat républicain Roy Moore raha niona tamin'ny candidat démocrate Tung Jones nandritry ny fividianana teo anivon'ny antenimiran-dola izay nitotosaina tao États-Unis omaly candidat démocrate izay tsy nitohanan'ny filoham-pirenena Donald Trump. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vamanasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Cool TV hatramin'ny farany. Nampiantso mpanao gazety io atoandro ny ministeran'ny serasera nanazava ilay fiantsona solombavamboaka nataon'ny gouvernement omaly tetsy amin'ny CLDC Anosy. Fanadiny Andra Arson. Taorian'ny fandikanan'ny lalàna indray nataon'ny gouvernement izay nampiantso ny solombavamboaka tetsy amin'ny DLC Anosy omaly ariva. Dia niezaka nanome fanazavana ny mpanao gazety io atoandro io ny ministry ny serasera sy ny fifandraisan'ny androm-panjakana Ary Rajason. Raha atao amin'ny tsipiriana izy dia premier ministre miaraka amin'ireo ministre izay mikirakira mivantana ny fandrafetana ny lalàna rehetra ifen'ny fividianana. Izay no niona tamina député solombavambahoaka manoana ny fitondrana miaraka amin'ny tsipiriana. Iresaka ny fanaovana tao resaka namelapetatra ny ministre niaraka tamin'ireo comité interministériel resaka zay rehefa aveo namelapetatra fotoatin'ny ireo lalàna rehetra ifen'ny fividianana manomboka amin'ny 2024 io. Rehefa aveo dia namelaka fanontaniana sy ny ady-hevitra solombavambahoaka. Izay zavatra natao tao. Raha ny loharanom-baovao voarain'ny mpanao gazety momba ilay fihaonana omaly tetsy Anosy dia tsy nasiana resaka firy akory ireo volavolan-dalàna ifen'ny fividianana. Fomba noentin'ny fahefanam-panantanteraka ny antsona ireto solombavamboaka fotsiny ihany zany. Makatoky amin'ireo solombavambahoaka izay tsy nisy nirotsaka tamin'ny anaran'ny antoko HVM ny mpitondra amin'ny faniriany anova andininy ao anatin'ny lalam-panorenana, indrindra ny andininy fa 720. Andininy izay efa nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny 9 septambra fa tokony hanokafana ady-hevitra.
io loharanom-baovao io any no nilaza fa nisy tamin'ireo solombavambahoaka no nanome toky ary nampirisika ny fahefanam-panantanteraka anatanteraka izany fanovana ny lalam-panorenana izany mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Fiarakatokatira sy tombotsoa fanomezana asina ny solombavambahoaka no tambiny. Solombavambahoaka izay mbola tsy nanao volona no arandrana tamin'izay volavolan-dalàna rehetra natolotry ny gouvernemanta fa dia nandany izany avokoa. Fomba mamoetra toy izany no endriky ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Fa efa natokony anara-mason'ny mpanantanteraka ankehitriny no manaiky ny baiko sy ny antson'ny mpanantanteraka. Tsy mahagaga raha mitotongana toy izao ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena. Mitombo ny fahantrana, tsy ambaraintsony tsy fisian'ny fandriampahalemana na antanàn-dehibe na ambanivohitra. Tsy misy toy n'ireo enquête parlementaire momba ny tranga maro nisy teto amin'ny firenena raha tsy hitanisan'ny rarahan-tsakabary sy ny fandefasana tany amin'ny nosy Maorisy amin'ny kolôdina Razay mamonjy fotsiny ohatra. Manoloana io fizirizirian'ny mpitondra hikitika ny lalam-panorenana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena io dia manainy sy ny korotana ny mpanara-baovao maro. Ny eken'ny mpanao politika sy ny olo-pirenena ny vokatra natolotry ny CES2 tamin'ny taona 2014 na dia voaporofo aza ny fisian'ny alabato. Osika ary fandikan-dalàna maro no ny tombotsoa ambonin'ny firenena. 5 taona ty aoriana, mitotongana toy izao ny firenena. Iza amin'ireo mpanao politika sy olo-pirenena ireo no mbola anaiky ny fitantanana ny firenena toy izao hitantanan'ny HVM azy amin'ny fahapotehana lalina izao, hoy hatrany ireo mpanara-baovao. Afaka roa andro ny farany ny fivoriana ara-potoana ny anteny mira roto Tatsimbola hitanandalo nodiniany izy ireo hatreto ny lalàna ifen'ny fifidianana amin'ny taonina 2024. Ireo so amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miram-pirenena andiniana lalàna amin'ny fen'ny fifidianana izay andrasana avy any amin'ny gouvernemanta. Fezo Rafaly. Hifarana ny zoma 10 Desambra izao ny fivoriana faharoa eny anivon'ny anteny mira rotonta tsy karatra teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny tany tsy fahatongavana ireo solombavambahoaka manatrika fivoriana sy fandiniana ry fandaniana lalàna ka nampihemorina fandiniana lalàna tahaka ny tranga tamin'ny assemblée mera toy ny loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Nakany amin'ilay voamera manokana sy maharitra any dia misy fepetra ihany koa izay tsy maintsy fenoana. Zay vao afaka miroso amin'ny fandiniana sy famakafakana reny texte reny. Ka tsy feno zany le fepetra tamin'iny mahakasika an'iny zavatra iny ka nohon'izany dia tsy feno ihany koa ny fepetra hitondrana azy amin'ny fivoriam-be izay azobe sy maratrena ahafahana mandray ny fanapahan-kevitra. Le fepetra tsy feno zany amin'ny voamiera maharitra zay tokony handeha handinika azy dia olona anankiray ihany ny tonga tao dia le filohan'ny voamiera fa ny député sasany zay tokony hanana dia noho ny antony maro samihafa moa dia tsy tonga ry zareo. Tranga isa amin'ny tanany sain'ny mpanara-baovao ny tsy mbola nandalovan'ny lalàna amin'ny feny fifidianana eny amin'izy ireo hatramin'ny androany any amin'ny gouvernemanta Ambola miandry nahatongavan'ireo solombavambahoaka andiniana izany ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay tsy mbola voafaritra mazava. Mandeha ny feo amin'ilay hoe fanavaozana izay hoentina mikasika ny tontolo manodidina ny fifidianana ny lalàna misy ny lalàna fehizoro sy ny sisa dia mbola miandra an'izay zay mbola tsy tonga ao aminay. Matoa le izy mbola tsy tonga any aminay dia mihevitra zay fa mbola tsy vonona. Zany hoe raha mbola tsy tonga amin'izao fotoana tenenantsika zao ary satria fa ho tapitra afaka pitsony fotoam-pivoriana dia mety ho hisy zany ny fivoriana tsy ara-potoana andinihana mikasika an'ireo. Tsisy resaka hoe dinihana maimaika anina fa tsika rehetrarehetra ange samy mitsinjo no avin'ity firenena ity. Raha tena raha nijerena zao le fanambaran'ny présidentseny ireny dia ohatrany hoe mety watsoatsy ny voan'le daty satria izy zany efa manao hoe tsy maintsy amin'ny tetoan'ity ary tsy maintsy amin'ny 20 volana janoary 2024 isika no anana président. Tsy maintsy mety misy le réunion extraordinaire amin'ny anteny miram-pirenena nge raha ohatra ka hoe mbola tsy vita amin'ity satria ho tapitra ny fivorian'ny solombavambahoaka atsika ka rehefa ilaina tsy hoe avela fotsiny amin'izao.
sanganehana ny fiarahamonim-pirenena raha nambarany KMF Knoe manoloana ny filazana famerenana fandiniana ny lalàna mifehy ny fividianana. Manamafy ny tokony sy ny mangarahara amin'ny raharaha-pividianana izy ireo raha ny fanazavana. Sanganehana aloha izany izahay hoe eritaona melohan'ny fividianana mbola tsy tamazava aiza ho aiza le lalàna izay fehezana ny fividianana eto amintsika. Inona ny tiana ho tanterahana eto amintsika ka ny anaovanay Antsoavo zava-dehibe fa tsy tokony atao tandrevaka ny fandiniana sy fandaniana an'io lalàna izay mifehy ny fividianana io dia tokony ivoiny mangarahara ny fitondram-panjakana satria fenenivon'ny gouvernement ilay volavolan-dalàna ampahafantary mazava ny olom-pirenena rehetra hoe inona ny zavatra tiana ho atao, inona ny olaniana ao anatin'izay lalàna izay. Avoay ihany koa hoe roviana marina ny daty izay anaovana fividianana eto amintsika. Hatreto mihamafy ny fitakiana ny amin'ny tokony amoahana mazava ny datim-pividianana sy ny votoatin'ireo lalàna ifehy ny fividianana eto amin'ny firenena ho fanta-bahoaka sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fividianana mialoha ny andehanana eny anivon'ny antenimieram-pirenena izay efa fantatra ny fomba fiasany. Raha tsy ahivina 170 amin'ny 150 ohatra ireo solombavambahoaka no nandany lalàna ifehy ny teti-bolam-panjakana 24 izay nolaniana tao anatin'ny ora iray. Lafim-baovao hafa kosa indray dia sazy miantona mandritra ny 5 taona ary lamandy 5 tapitrisa ariary io ny valin'ny fitsaran'ireo olona misa efatra na hiditra amponja tao ampefy. Tsy mahafapo ny valin'ny fitsarana ary mikasa ny ampiakatra ny raharaha izy ireo Gaëtan Andriatsilavo. Ny volana Mey 17 lasa teo no nisy fandroana-ponina Zatomahery sy fandravana trano 920 tany Miadanandrina ao amin'ny komunina Ampefy. Nisy efatra tamin'ireo ponina ny nahiditra ponja vokatry ny fiarovana ny fananany sy ny fitakin'ny zony manoloana izany. Ny alarobia 7 ny volana Oktobra sy ny talata 14 ny volana Oktobra lasa teo niakatra fitsarana izy ireo. Androany nivoaka ny valim-pitsarana ka sazy miantona mandritra ny 5 taona ary lamandy 5 tapitrisa ariary no navoaka ny fitsarana. Atao efa zava-dehibe ho anay moa zany ny didina voaka ny fitsarana satria efa nafahana no fisalasalana amin'ny lafiny izay nakasika ny fiampangananay fa eo amin'ilay ongotra no atao hoe navesatra dia navesatra ilay ongotra satria atao hoe tanindrazana izany no arovana nefa dia atao hoe izay moa nefa navoaka ny fitsarana ka dia efa ataonay hoe efa mba zava-dehibe ho anay aloha nefa hoe mba tsy miverenanay any amponja to. Tsy nahafapo ny valim-pitsarana raha ny fanazavana ary mikasa ny ampiakatra ny raharaha izy ireo. Ankoatr'izay manao Antsoavo amin'ny tompon'andraikitra sy ireo mpiariny zon'olombelona izy ireo hijery akaiky ny tena zava-misy marina. Dia izay mba hitarainanay sy hametrahanay hafatra amin'ny zavatra izay mba hierovanay ny tanindrazana satria ilay tompon-tanindrazana izay mba hoe efa teo indray no ohatrany hoe lasa nanao tompo-traminy io ny amin'ny zavatra niombona ny ray aman-dreny taloha amin'ny fitokisana sy ny zavatra izay mba niarahana monina teo dia mampalahelo ny tompo satria izao mifara ty fanafonjana an'ilay taranaka ny zava-misy aminay ka dia manao Antsoavo tompo eto amin'ny zava-misy. Raha tsy hivina efa nisy fanambarana navoaka ny Kradois sy ny kolektif tany manoloana ity tranga ao Miadanandrina ity. Nangataka ny ampitsarana ny fampidirana ponja ireo olona miaro ny tany ny manerana ny Madagasikara izy ireo, indrindra ity tranga ao Miadanandrina, komunina Ampefy, nitazonana ponja olona efa mianaka ity. Tonga eny anivon'ny fitsarana ilay raharaha aty tany-panjakana izay mirefy manodidina ny 420 hektara ao amin'ny komunina Antanety-be Ilafy. Ahemitra rapitso ihany koa ny fanadihadiana tokony tanterahana androany olona fitomoana voatazana vojomaika amin'izany. Mioramanitra. Araky ny efa narahantsika teto amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Cool TV FM ny alatsinainy lasa teo, tany-panjakana mirefy manodidina ny 420 hektara no nampifanolana fianakaviana anjatony amina olona milaza ho tompony tany. Taoriny fisamborana olona 30 nataon'ny zandary teny an-toerana ny andron'io. Ny 7 amin'izy ireo no voatazona vonjimaika ka ny 4 vehivavy ary ny 3 lehilahy, ny ambiny kosa efa navotsitra. Ahemitra rapitso ny fanadihadiana izay tokony natao tamin'ireo olona misa 7 ireo androany. Olona 2 hafa kosa ny mbola karohina hatramin'izao raha ny loharanom-baovao hatrany. Nisy ny pitorana efa ho an'ny vahoaka teny an-toerana
dia ny sambotra zareo zany tonga teny mitandro filaminana be da be ny sambotra fokon'olo misy telopolo eo. Mampalahelo anefa dia misy koa ny fisamborana zay tokony atao amin'ny fahabibiana zany resaka amin'ny fanitsakitsana ny zon'olombelona dia ny misy fokon'olo na boridany zareo mpitandro filaminana zany rehefa misambotra zareo. Rehefa tonga any amin'ny parquet zany atao ny famotorana dia mbola misy olo anankiroa ny tena tian'zareo siblena dia naviana eny amin'ny gendarme zany le olo le vahoaka anakifika dia nisamborin'zareo. Ka mahagaga nefa tsy le tena olo anankiroa tena tian'zareo siblena no tena samborin'zareo fa ny olonareo anakifika reo zay innocent zany atao inona daholo. Zay zany ny information mikasika ny zavatra ady tany eny an-tanàna. Mitaka ny fandraisana andraikitry ny mpitondra ireo mponina ny toerana manoloana io raharaha io. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy hemitra amin'ny fitakiana ataony izy ireo. Fa ny hevitra ny vahoaka aloha zany ny fanitsakitsana zon'olombelona aboridana ny fokon'olo zavatra efetika tsy mendrika zany. Izahay vona hiady an'io tany mandrakariva tsy hemitra izahay zany satria tany efa tany mpanjakana io ny titre hoentin'zareo efa titre esely efa maty dia ny vahoaka zany manana zoa angataka an'io tany io satria olo anankiray ve no zay tsy manana ara-dalàna ny tany 36 hectara zany ka mangataka ny fomba fanjakana zany ny maire ny président fokotany ary ny solombavam-bahoaka mba hijery akaiky nio fa manao azo lena fotsiny tsy manao raha matahoro ny olona milaza zay tokony tany io. Raha tsy hivina takiny ireo mponina ny toerana ny famohanany marina mikasika ity raharaha ity. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny fampiasana taratasy roa samihafa amin'ny tanimpanjakana iray. Fanajana ny lalam-panondrenana ao anatin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy no takin'ny Premier ministre japonais raha voalaza ny masivo japonais monina sy miasa eto Madagasikara. Mbola lavitra ny fitoniana ara-politika sy tantan-dalàna ny firenena amin'izao fotoana izao ary tsy tantaratra eny anivon'ny fiarahamonina izany. Narindra Randrianomanana. Nilaza ny ministry ny raharaham-bahiny nandritra ny fankalazana ny fa 420 taona ny Emperora Akihito fa misy fitoniana ara-politika fanjakana tan-dalàna sy demokratika eto Madagasikara. Nanamafy ny Premier ministre be ny fankasitrahany, ny fankatoavany ny leadership ny président Rajoelina Ramampianina. Nametrahany président Rajoelina Ramampianina miaraka tamin'ny vahoaka malagasy stabilité izay ilaina amin'ny famparisoana eto Madagasikara. Ny fivoarany ireo resaka hoe amin'ny resaka liberté maro samihafa, ny ady amin'ny kolokolo, ny fanajana sy fankatoavana ny demokrasia. Tsy izany anefa ny zava-misy eto amintsika ankehitriny. Tao anatin'ny 4 taona fa nitsakitsana ny lalàna velona, tsy fampiarana ny lalàna, endrika tsy fahalalàna maneho hevitra, tsy fananganana ny ACJ izay tokony ho taratry ny demokrasia no miseho eto amin'ny firenena. Isany mitaky ny fanajana ny lalam-panorenana ao anatin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy ihany koa ny Premier ministre japonais. Ireo mpitondra roa dia naneho ny faniriany hanamafy ny fandrosoana amin'ny 2024 ny alalan'ny fitazonana ny fifidianana filoham-pirenena malalaka, mangarahara, demokratika ary filaminana araka ny lalam-panorenana sy ny lalàna mifehy. Ny Premier ministre Abe dia naneho ny fahavononany tanteraka mba hisian'ny fahombiazan'ireo fifidianana ireo ary amin'ny ankapobeny ho an'ny fitoniana ara-politika, ny fampandrosoana maharitra izay mahasoa malagasy rehetra. Tao anatin'ny 5 taona ny fandraisan'ny firenena japonais sy ny malagasy raha fandraharahana no resahana. Ny 17,7 n'ireo foto-drafitrasa lehibe no azon'ny japonais. Ohatra amin'izany ny fanitarana ny Seranantsambon'ny Tomasina sy Ambatovy. Efa manomboka ihany koa ny fanarahana momba ny tikady fahafito ary mbola baraingo ny tetikasa iarahan'ny firenena japonais sy malagasy ao anatin'izany. Nanao hetsika fanairana tompona andraikitra ireo mponina ao amin'ny fokotany andotam-penaka voalohany io maraina io Antony. Efa tafiditra any an-trano rano amin'izao fotoana izao vokatry ny rotsakorana. Ankoatr'izay nisy ihany koa ny fanotofana tany izay tsy nahazoana lalana amin'ny ity fokotany iray ity. Mioramanitra. Andro vitsivitsy aty aorian'ny rotsakorana. Efa tafiditra ao an-trano ny rano ho an'ny akamaroan'ny mponina mipetraka eny amin'ny faritra Iva, indrindra ny ao amin'ny fokotany andotam-penaka voalohany.
olana ao amin'ity fokontany ity ny fahatsetseman'ny lakan-drano sy ny fiparitahan'ny fako. Eo ihany koa ny fisian'ny fanotofana tany eny an-toerana. Tokantrano manodidina ny 200 tafo no miaina sahady ao anaty rano. Vokatray fahatsetseman'ny lakan-drano izay, io maraina io nisy ny hetsika nataon'izy ireo ho fanairana ny mpitondra fanjakana manoloan'izao tranga izao. Tsy mbola misy ny permis ana ramblayage, ty misy tany ramblaye, ty misy anay ty dia tsy hita izay ataon'ny tompona andraikitsy eto toerana sy ny an'ny commune. Faharoa amin'izay loto eto. Aty eto amin'ny commune Antananarivo misy ny direction de propriété urbaine, tsy hita izay asany. Jerenareo angamba izao loto izao tsy misy ny lakan-drano misy hôtely lehibe manakana ny lakan-drano, tsy misy tsisy ninina ataon'ny fandrakana mihitsy zany. Ny fako misy toerany ity izao ny tompony mihitsy le olona misy miteny hoe anario fako le tany. Dia zay ary ambony ary zay ary aty izao mbola lasa avy noho ny ary aminay ary 3 andro ny orana dia efa any ambalahana ny rano. Topoka efa misy fanariana fako ty tanàna ary isatony zitsy ohatr' izao fa hatramin'ny silitan'ny tontolo ranory dia kanalina tsisy mivoaka dia lasa dipotra be ty amin'ny volana desambra zao mbola iza volana avril mars ray manontolo dia ona moa zany mazanay raha ohatr' izao zay mananjanaka kely rano efa manapaky ny tsany efa desambra mbola tsy tapitra ny aretina be dia be dia mba tena ampitaraina amin'ny fitondram-panjakana zay fa tena surté fokontana mba manatena fitondram-fokotana mba hijeranay zay mihitsy ny vidim-piainana rehetrarehetra efa andaniny eny efa tena zao faoriana mazo anay. Raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana, efa nisy ny fihaonana teo amin'ny tompona andraikitra sy ireo mponina mikasika ny fanotofana tany ao amin'ity fokontany ity, saingy tsy mbola nahitana vokatra izany hatreto. Zany loatra tena tsisy mihitsy zany ireo vahoaka rehetrarehetra ireo zany efa mba miteny amin'ny fokotany fa ohatrany tsy taitra mihitsy izy dia zay ny nampatonga ny olona ny grève ohatr'izao. Efa misy fitarainana tonga any fa zareo ohatrany tsy azoko mihitsy le fomba fiasany zany. Tena mbola tsy nisy tonga nanadio mahitsy tety fa reny hitanareo reny ny fako mitsikafona eny amin'ny lakan-drano tokony ivoahan'ny rano. Manainy amin'ny mbola iakaran'ny rano ireto mponina ireto atao anatin'izao vanim-potoana fahavaratra izao. Io ihany koa no mety hiparitahan'ny valanaretina isan-karazany. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny commune mikasika io tranga io. Anaraka tokavaritra indray isika ao anatin'ny tapany faharoan'ny vaovao nijerentsika ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialin'ny loka tamin'ny cover band original dia ihany koa ny vokatra tamin'ny coupe de la ligue izay any Frantsa any sy ireo fandaharan-dalao. Rehefa avy eo. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka sy ny tsoky olona rehefa ao taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka, mba raisikely ty olona manana fahasembanana ara-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Passez un Noël magique avec Telma. Avec Telma Titan pour seulement 299 milliards. Tachi Plus et son Vibe pour 119 milliards. Telma Legend pour seulement 34 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux.
Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix, maman. La vache qui rit sady matsiro no mampazoto homana ho fafinaretany ankohonanao misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Nanuizatsika ny vaovao aza dia tafiakatra arivo ariary ny ray zerikanina amin'ny rano ao an-tapitanana ny Toliara tato anatin'ny andro vitsy ny fahatapahan'ny rano nandritry ny herinandro amin'ny toerana maro any an-toerana nahatonga izany araky ny ango-baovao fanadiny miantarandrianay. Arivo ariary, 700 ariary ary 500 ariary no anjifany mpono an-tapitanana ny Toliara rano iray bidon tato anatin'ny andro maro. Samba no nisy nitranga toy izao any an-toerana. Ny fahatapahan-drano nandritry ny herinandro no nahatonga io fidanganany vidin'ny rano io raha ny angom-baovao azo. Efa herinandro zay any tena tsy misy rano mihitsy ny eran'ny Toliara. Ny sasany mba misy kely mitetefa ny sasany tena tsy misy mihitsy. Hitanao ny eran'ny zerikanina kely reny na le efa tsy namenaka mavomavo reny arivo ny anazan'ny olona dia mba manana rano kelikely mandeha misaisaiky. Sasany mihinana amin'ny sotro rano amin'ny pompe d'artifice nefa reny tena masira be. Atrana mba mora feno ny ankabeazany efa mihetsy tsy mandeha. Dia be mihitsy misarika tena tsy mandeha. Dia mba mandeha zany dia le amoron-dranomasina nefa mahasira be mihitsy ny rano. Eny an-dalana ka hatrany anaty tambazotra tserasera tsy misy tsy mitaraina ny mponina ao Toliara no izay tsy fisian-drano izay. Mahatratra 100 mahery ny bidon milahatra amin'ny pompy iray ary afaka ora maro vao mahazo rano. Tena mizaly mihitsy ny olona fa hitanao vetivety ary ny fanamay Toliara ty mitady rano ny ankabeazany. Mangatarainy ihany izy milahatra agny le olona irano mangatarainy ihany. Dia mitondra ny leposy agny ny milahatra agny mangatarainy ihany dia efa maraina ateriny amin'ny ao eo. Tsy fanazavana nefa dia sady dia mahitana rano hoanina fotsiny. Ny andro amin'ny vasa 6 degré mba fanao izany. Efa tsy mandro ny fizy am-pianarana. Namako zao fanamboamora fenay dia amin'ny 12 alina zareo makarano. Mandraka tonga ny amin'ny maraina dia tena marary miakatra mihitsy ny dia madama namako tamin'izany mbola marary izy amin'ilay tsy misy rano. Raha nambaran'ny mponina nanontaniana hatrany tsy fantatra mazava ny antony fahatapahan-drano any an-toerana io. Ankoatr'izay mampiaka-peo ihany koa izy ireo no ny fahatapahan-jiro nanomboka malika hatramin'izao. Ho fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana dia toeram-pampianarana misa 200 isa no nahazo décodeur maimaim-poana miaraka amin'ireo karazana tolotra maro ao anatiny izay nomen'ny Canal Plus Madagascar. Natao tamin'ity androany ity ny fifanaova-tso ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Mikaela Ramarla. Toeram-pampianarana miisa 200 manendrana ny nosy no azo tombony amin'ny fahazahoana décodeur maimaim-poana avy amin'ny Canal Plus Madagascar. Ho fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana sy ahafahan'ireo mpianatra manitatra ny fahaizany izao natao izao hoy ny fanazavan'ny tale général-ny Canal Plus. D'avoir un outil pédagogique complémentaire au cours qu'il dispense. Mba azahoan'ny fitaovana pedagogika sy fanampina amin'ny fianarana ary indrindra mba hanamafisana ny fianarana. Ohatra, isan'izany ny taranja tantara, ny siansa, ny momba ny natiora ary ny teny.
io ihany koa ny mba ahafahan'ny mpianatra sy mpampianatra manaraka vaovao avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Mampitaovana fianarana roanjato izahay izay tena maimaimpona tanteraka toy ny décodeur sy antenne Canal Plus ary ihany koa ny abonnement dia miaraka amin'izay. Et antenne Canal Plus et bien sûr l'abonnement total qui va avec. Notanterahana io maraina io ny fifanaovan'ny tsony am-piaramiasa teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny Canal Plus Madagasikara amin'izay fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana izay. Toerana misy herinaratra sy fahitalavitra no hanomboana izay amin'izao voalohany izao, hoy ny minisitra. Betsaka ny toerana eto Madagasikara izay tsy afaka mahita an'izany vaovao zany ny documentaire ankizy ny antony maro samihafa izay fantatritsika ny henantsika eto Madagasikara fa indrindrindrindra manosy atsika ka sokafantsika zany ny sekoly rehetra manerana nosy amin'ny fisiany fiaramiasa amin'ny Canal Sat io ary atoato moa mety soro manoatra ihany amin'ny teny an'izay satria amin'ny ho avy eo amin'ny taona ho avy io dia mbola hisy électrification na sekoly miaraka amin'izay 700 eo ho ataontsika mbola fantatrareo ihany zay ka miaraka tsara zany électrification na sekoly fametrahana télévision numérique ary abonnement Canal Sat. Maritra efa taona ny fiaramiasa amin'ny Canal Plus Madagasikara sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fanomezana izao. Noraisina androany tety amin'ny Cool TV FM ny sorabolana lokany ireo mpandresy tamin'ny fifanana cover band original izay mitetina roa tapitrisa ariary. Afa-po fihinany mikarakara na ireo mpandray anjara fanadina. Io tolakandro io noraisiny Mam School mpandresiny lalao télé-réalité cover band original tety amin'ny bureau-ny Cool TV FM lokan'izy ireo sorabola roa tapitrisa ariary. Menarany Cool TV izay solonay tena eto dia faly izahay aloha indrindra miarahaba anareo nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana cover band original izay notanterahana tamin'ny alahady teo moa zany famaranana dia amin'ny alalan'izay fiaraban'izay ihany koa no amerenana nolorany Cool TV amin'ny fomba ofisialy amin'izay zany ity loka ity. Amin'ny ankapobeny samy afa-pona ny mpandray anjara na ny mpikarakara ny hetsika. Faly be mihitsy aloha faly be izay amin'ny manokana tena le fifanana tena zava-baovao be tamin'ny raha teto Madagasikara teto Antananarivo mazava ho azy tena mbola tsisy fifanana ohatran'iny dia faly be izay nandray anjara moa mbola tafiditra tanatin'le finaliste arina resy koa dia tena fihetseham-po tena faly. Kokoa izay mianadahy niezaka nitazona an'ilay hoe coup de cœur io moa sady pression ho anay eda ihany hoe ahoana ny hitazomantsika ilay coup de cœur dia tena nanao effort be mihitsy izay somany dia faly be izay hoe tojo hatramin'ny farany dia effort. Afa-po tanteraka raha ny atsy aminay mpikarakara moa zany nafinaritra ihany koa ny fiarahana tamin'ireo mpitendry sy ny coach lanto izay tena nanampy be dia be mihitsy tamin'ny fampianarana sy fampiofanana an'ireo mpifaninan'ireo hatramin'ny casting ka mandrapatonga tany amin'ny dingana famaranana. Toy ihany koa moa zany ny fiaramiasa tamin'ireo mpitsara izay tena naneo mihitsy izy ny mangarahara tao anatin'izay fitsarana izay dia ho an'ny ekipa rehetrarehetra tao amin'ny Cool TV dia tena afa-po tanteraka mihitsy tamin'ny fikarakarana ny cover band original. Ratsahivina ny alahady teo no nitanterana ny lalao famarana ny cover band original tao amin'ny Alliance Française Andavamamba mpifaninana valy no niatrika izany. Mam School no nanana ny sabetsaka indrindra tamin'ny fividianana ny tanterahana tao anatin'ny mangarahara tanteraka moa no nitsarana ny lalao. Matteo 11 io no anaran'ilay fifananana mitory-teny izay karakarain'ny sapana fifondronana laika izay miaraka amin'ny sekoly fanomanana mpitandrana. Antony iray nanaovana ity fifananana ity ny fahitana fa tokony sehatra any amin'ny endrika hafa ny fitoriana teny Mikaela Romarola.
Ny fahaenina amby folo ny volana desambra ho avy izao no anomboka ny fifantsanana amin'ilay fifaninanana amin'ny toriteny nampitondraina ny anarana hoe Matthieu 111. Andiany voalohany ity natao ity fa ampahafantarana ny tenin'ny soratra masina no antony nanaovana ny hetsika raha ny fanazavana. Dia ny antony nanaovana azy dia fandraisana anjara mba tsy ho zava-poana mba tsy ho teny foana le hoe fitosy filazantsara ny nosy Madagasikara fa tena ampahafantatra ny tenin'ny soratra masina, ampahafantatra n'izay vaovao mahafaly zay Matthieu 111 io. Ny lohahevitra zany dia anankitelo ny hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Io moa zany dia teny faneva ny sampana fivondronana laika. Ny faharoa dia hoe raha fatra-panirana zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Io dia vinany sampana fivondronana laika mandritra n'izao efa taona ampiasana izao. Ary ny fahatelo dia le hoe koazamenatra no vavolombelon'ny tompontsika. Izy io indray dia ny FJKM mihitsy zany no vinany FJKM foibe mihitsy izy io. Tokony hisehatra amin'ny endriny hafa ny fampitana ny ten'Andriamanitra hoy ny mpikarakara ny fifaninanana ankoatra ireo endriny efa mahazatra. Ny zavatra hita zany hatreto dia ny hoe ny endrika toriteny hatramin'izao dia tsy mety fa afa-tsy ohatra hoe amin'ny olona tonga any am-piangonana. Ny toriteny amin'izao dia tsy mety fa afa-tsy ny olona tonga mijery an'ireny toriteny akira ireny. Ao anatin'le vinany FJKM zany dia leo fitosy filazantsara nosy Madagasikara dia niezaka zany sampana fivondronana laika nijery hoe inona koa moa ny endrika toriteny azahoana manaparitaka ny tenin'ny soratra masina amin'ny olona rehetra. Dia zay nahatonga hoe maninona mora mijery tsika hoe trandrahana zany ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana hananan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia io zany no nahatonga an'le nampitsiry ny hevitra hoe andaontsika hanao fanana amin'ny toriteny amin'ny endrika hafa ankoatra n'ilay mitoriteny eny ambony pilipitra sy ny toriteny akira. 10 minitra ny fotoana ahafahan'ny tsirairay natarika ahafahan'izy ireo maneho ny talentany. Amin'ny 27 ny volana desambra ho avy izao kosa ny fahamaranana amin'ity fifaninanana Matthieu 111 ity. Seho izay ho arahanao eto amin'ny Cool TV FM. Raika amin'ny 20 amin'ny olona miisa 100 no republikanina. Ankoatra ny filoham-pirenena, tsy nanoana ny Roy Moore avokoa ny republikanina, maro anisa no ny raharaha mahavoaroeroa azy io. Nilaza ihany koa ny filoha ny Antony Mirandoolona fa nisy hatrany ny fanadihadiana atao amin'ny mikasika izay nanisy aza ny fandaniana azy. Ankilany, sambany taorian'ny taona 2790 no nisy voafidy olo-olona indray tamin'ny fanjakana fatra atsimo. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao sogadana tamin'ity alina ity. Nampiatso mpanao gazety io atoandro io ny ministeran'ny serasera nanazava ny ilay fiantsoana solombavamboaka nataon'ny gouvernement omaly tetsy amin'ny DLC anosy fiantsoana izay tsy manara-dalàna raha ny fanamarian'ny maro. Sazo miantona mandritry ny 5 taona ary lamandy 5 tapitrisa ariary io ny valin'ny fitsaran'ireo olona misy 4 na hitsy ampondra tao ampefy tsy mahafapo ny valin'ny fitsarana ary mikasany ampiakatra ny raharaha izy ireo. Ary farany mody anoraisina androany tete amin'ny Cool TV FM ny sorabora ny lokany ireo mpandresy tamin'ny fifanana cover band original izay mitetina 2 tapitrisa ariary afapo na mpikarakara na ireo mpandray anjara. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soavamandry dia averinao mampifoy daholo tompoko. Fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitadiny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle de la fixe. semaine. Molle fixe. Mama.
Safidy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny ny vaovao tena rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao toy ny fampahalalam-baovao niaraka